Aleloia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata 25 ny volana Jolay 2023. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ampahery anao ary tena hitandremanao fa tena misy ny devoly ary indraindray miditra ao anatin'ny zavatra izay horaisintsika izany, na koa ny zavatra izay vidintsika zany, dia amin'ireny i Satana no maniraka ny anjeliny zany, zany hoe ny anjely ratsy hanafika antsika. Nefa isika rehefa zanak'Andriamanitra, rehefa tena miorina tsara, dia izy mihitsy ny tompo Andriamantsika mihitsy no mampafantatra, mampiambina antsika amin'izany. Aleloia, aleloia. Anio ry havana dia fijoroana vavolombelona anankiroa no ho ambarako aminao mba ampahery anao. Ka alohan'izany dia manasa anao aho hiara hivavaka amiko angatahantsika ny fanahiny iray, satria izy irery ihany no afaka hitari-dalana antsika sy ampiteny ay ary koa ampifoha ny masom-panahinao mba ahafahantsika mahafantatra ny zava-miafina izay tiany ampahafantarina antsika, mba hiambena antsika, satria tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao izay Jesosy, satria tsisy toa anao Tompo. Jesosy mamelany elokanay tsiraray avy, satria mpanota izahay, tsy mendrika izay Jesosy. Zinona moa izay Jesosy nefa mbola notiavinao, mbola nanoloranao ny tenanao teo ambony hazo fijaliana ihany Tompo, na dia tsy mendrika aza izahay. Ka misaotra Jesosy mamelanay, mamindra fo aminay. Fanahy masino, mangataka anao aho, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, satria ianao fanahy masino no tompony tenako, ka tsy manana anjara amin'izao fotoana izao ny nofoko, fa ianao irery ihany no miteny, ianao fanahy masino no aoka andray ny kontrola ny momba manontolo, satria piasanao aho, tranonao aho fanahy masino, entinao anambaranao ny fahatsaranao amin'ny olonao tsiraray avy, mba ahafahanao anavitra ny tsiraray avy. Fanahy masino, mangataka aminao koa aho, oka ianao no ampifoha ny olonao tsiraray avy izay mbola matory. Misaotra fanahy masino. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay izany, fa entiny rivotra toy ny lavenona, miverina ny tany foana izany. Misaotra Jesosy satria ianao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao akanay indray, ampiakatra anay ho any aminao Jesosy, ka ho any aminao mandrakariva izay Jesosy. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Ry hava-malalao Tompo, hoy aho teo hoe fijoroana vavolombelona anankiroa no ambarako aminao. Mila isika zany tena mitandrina, satria i Satana dia tsy kely lalana, fa izay irika ahafahany miditra amin'ny fiainantsika dia tonga izy manafika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jakoba 4:7 andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia manambara toy izao ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Koa manekehan'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly, dia andositra anareo izy. Manantona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Amen. Ry havana, eto ny Tompo dia miteny amintsika hoe mila zany isika manaiky an'Andriamanitra aloha. Ary ao aorian'izany
dia manohatra ny devoly, manohera ny devoly, dia handositra anareo izy. Mila zany isika manohatra. Marobe ny olona tsy mety mandroaka devoly, fa mieritreritra hoe tsy misy ny devoly. Ny tenin'Andriamanitra manamarina fa misy ny devoly, ary novakiantsika teo mihitsy izany teny izany. Ry havana, mila isika manohatra ny devoly, dia andositra hiala amintsika izy rehefa manohatra azy isika. Ny manohatra moa dia tena hoe roana izy zany, tsy akasikasika antsika. Ary miteny ten'Andriamanitra hoe manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Mila isika manatona an'Andriamanitra. Raha tsy manatona anazy isika dia tsy hanatona antsika mihitsy Andriamanitra, satria efa miandry antsika izy. Efa vita ny famonjena. Jesosy no efa tonga tetỳ ambony tany namonjy antsika. Dia izay famonjena izay no natolotra Andriamanitra ho antsika. Dia miandry sisa Andriamanitra. Ka zay ray isika na anatona an'Andriamanitra, na zay ray isika ho very any amin'ny afobe. Ry havana, raha mbola voafatotry ny devoly isika, dia voafatotry Satana izany. Zany hoe mbola tsy amin'Andriamanitra. Ka mila isika tena mitandrina. Mila zany isika madio, satria teneny ten'Andriamanitra eto hoe diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Amen. Mila zany isika tena hoe manadio ny tanantsika, mba tsy haloto eo anatren'Andriamanitra. Ny fahadiovana tiany fanahy masina tenenina eto dia ny tena hoe madio ara-panahy, ara-nofo. Mila isika tsy mikasikasika zavatra maloto ny tanantsika. Ary mila isika tsy miroro saina. Ny saintsika mila madio tsara, ny fontsika mila madio tsara eo anatren'Andriamanitra. Zay ny tompo vao afaka miditra antsehatra anatona antsika ary ama ny olana antsika tsiraray avy. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany koa, toko 5:5 alohan'ny hijoroka vavolombelona, dia misy teny mivaky toy izao koa, hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Petera voalohany toko 5:5-7. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mbola niverina indray ny ten'Andriamanitra eto hoe mila isika manohatra, toero izy. Satria mbola miteny ten'Andriamanitra ny 9:9 hoe mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Amen. Tahaka ny liona, ary mandehandeha izy mitady izay harapany. Ry havana, tena marina izany. Mila isika manohatra ny asany maizina, satria ity tany itoerantsika ity dia ao anatin'ny fahamaizinana tanteraka mihitsy. Ry havana, miteny ten'Andriamanitra hoe toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Tsy irery zany isika, fa marobe ny ravavintsika, ny anadahantsika, eran-tany mitovy amintsika. Mila zany isika mijoro tsara ary mandroaka ny devoly, manohatra ny devoly. Ry havana, ijoro vavolombelona ako, afantarantsika fa mila tokoa isika mitandrina amin'ny tafiky Satana. Ry havana, taona maro izay dia tamin'io fotoana io zany dia andro tsy tadidiko hoe andro aloha sa aorinan'ny aniverserin'le zanako, sa tamin'io andro io mihitsy zany no tonga tato an-trano ny cadeau zany voninkazo nalefan'ireo rafozako sy ny zobaviko.
Zany hoe ny fomba zany a nandefasan'izy ireo azy a dia ny telefônina zany izy ireo a olona mpivarotra voninkazo a aty amin'ny toerana misy anay satria zany a mifanalavitra zany ny toerana misy anay dia nanao commande zany izy ireo a tamin'ny telefônina dia natao zany hoe surprise zany a ho an'ny zanako vavy zany a ilay izy dia tonga zany a kamionety taty aminay taty a nanatitra zany a ireo bokehana voninkazo anankiroa tsara be le izy tena tsara be tena hoe voninkazo anankiroa bokehana voninkazo anankiroa zany a no tonga avy tany dia tonga izany lay kamionety zany dia tsy mbola navoakany aloha zany a ilay voninkazo dia nampane sonnerie zany a ilay olona ilay rangahy zany a dia nosokafako zany a ny varavarana dia nanontany zany lay rangahy ny anaran'ny zanako satria hoe misy zavatra ho azy dia natsoko zany lay zanako dia lasa lay rangahy nandeha naka an'io zavatra io a tanatin'ilay kamionety avy ao aoriana zany a dia nony aveo zany a natolony an'ilay zanako zany a tena tsara ho ale izy dia natolony zany a ilay izy a tamin'ny zanako vavy a de nisy teny moa zany no teneny a amin'izy manolotra anazy ngeza be ilay izy roa mihitsy zany ngeza be de no raisiny a dia nampidiriny tato trano ry havana no ny alinan'io tiany hoentina any amin'ny trano fatoriany zany ilay izy dia tsy tadidiko ny zavatra niseho a fa alohan'ny noentiny zany a any amin'ny trano fandrinany a ilay izy a dia napetrany kely a teo ambony latabatra anankiray a tao amin'ny trano fatorianay a sy ny papany alohan'le izy hoentiny zany a any ambony dia nony aveo zany a no nivavaka aho a iny alinan'iny alohan'ny atory zany dia zanandohalika nivavaka vo nakipoko ny masoko teo am-pandolehana de nahita aho a tao anatin'ny fahitana biby kely be de be maro be tsy voatanisa mihetsiketsika be de be a toy ireny parasy ireny maintimainty be de be tsy voatanisa zany a ireo biby ireo mihetsiketsika tena mamparikoditra ry havana tena maro be tsy voatanisa maro be a tena hoe mihetsika velona be zany a izy ireo tena narikoditra be ako tonga dia nampafantatra ny fanahy masina fa ilay voninkazo amin'ilay voninkazo a izany biby kely maro be tsy voatanisa izany ary nampafantariny fanahy masina no ny aveo a tsy tadidiko hoe ny ampitsin'io ve sa iny andron'iny any a fa ilay voninkazo a dia noentina tao anatin'ny kamionety a io kamionety io a an'ilay mpivarotra voninkazo zany a dia mitondra ihany koa voninkazo paty voninkazo faterina any amin'ny olona izay manao komandy amin'ny olona misy maty ry havana tena zavadoza isorana ny tompo lehibe satria naseho an'ny tompo tamin'ny fahitana ny zavatra tao anatin'ilay voninkazo misy tamin'ilay voninkazo zany hoe devoly no tonga anafika ry havana jerenao ny voninkazo eo alohanao tsara be le izy tena tsara karazany mihitsy zany a ary tena tsara ary mahafinaritra fa kosa zava-miafina no nisy tao satria ny devoly a no nanafika satana no nanafika araky ny teny izay novakintsika teo mila isika mandroaka devoly foana ny alina n'iny any a tonga dia nampidinina tany ambany a ireo voninkazo ary tsy tadidiko hoe ny maraina ve no tonga dia navoakanay tany ivelan'ilay izy sa iny alina iny ihany ry havana na tsara toy inona na ohatrinona no nividiananao ny zavatra anankiray dia mila ianao mandroaka devoly tena mila mitandrina isika tompoko satria satana dia tsy kely lalana mila roantsika foana ny asan'ny maizina rehetra fijoroana vavolombelona manaraka indray andro a nividy fiara ahako efa elabe zany a dia ilay fiara zany izay novidiko a dia tamin'izay fotoana zay zany a
dia nampafantariny tompo ahy ny tao anatin'ilay fiara satria zany ny fataoko dia manontany any tompo aho ny amin'ny momba an'ilay fiara. Dia tamin'izay fotoana zay dia mandroaka devoly foana zany rehefa mahazo tomobile. Zay zany fataoko, ny ao anatin'ny tomobile roako devoly satria tsy hainao ny olona nitondra an'iny teo aloha. Dia tamin'izay fotoana zay dia nampanofy ahy ny tompo. Aleloia, aleloia. Ny nofy nampanofisy ny tompo ahy. Nahita aho kiraro tao anatin'ny tomobile zany eo amin'ny placen'ny chauffeur. Anatin'ilay tomobile zany ilay novidiko zany hitako zany misy kiraro maintimainty, kirarona lehilahy. Dia tsapako ao anatin'ny nofy fa tongotra na lehilahy, zany hoe mipetraka eo amin'ny fitondrana tomobile zany dia ny tongo zany eo ambany amin'ny ilay fametrahana tongotra zany rehefa mitondra fiara zany ianao. Aleloia, ry havana, hitako zao mihitsy kiraro maintimainty. Ary ilay kiraro dia nampafantatra ahy ny fanahy masina fa olona lehilahy no mitondra an'io fiara io teo aloha. Satria hitako tao anatin'ilay fiara CD na kasety kely izay an'ilay olona teo aloha, tompon'ilay fiara. Fiainony zany tao anatin'ny fiara io hira tany amin'ny taona 1960 na tany amin'ny taona 1970 tany hoany. Ry havana, tsara ny tompo. Dia nalako avokoa ireo CD sy kasety kely ireo ary nandroaka devoly aho. Satria izay no tokony fataontsika foana rehefa misy zavatra raisin'ny tanantsika na zavatra azontsika. Ry havana, tsy kely lalana Satana ary mila isika manohatra miady amin'ny fanaratsy satria ny fahavalontsika dia tsy mba matory. Enganie isika tsiraray avy tompoko, ifo foana ara-panahy ary iambina. Mampaherenao aho fa tiantsika ny tompo ka oka tsy ho ataontsika zavatra kely foana ny ho avintsika. Oka isika iambina foana na andro na alina. Ry havana, izay ny anio. Mahereza tompoko. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.